Fa inona avy moa zany ireo asaina tandremantsika? Manasa anao indray hanaraka an'izay fandalinana ny soratra masina izay a. Dia faly tafaraka aminao indray amin'ity marain'ity a, asaina ampitiavana mihitsy ianao hanaraka ny toy an'ny fiarahantsika mitrandraka ny soratra masina. Inona avy moa zany ireo asaina tandremantsika? Matetika sika no monomonina hoe zany ve atao daholo. Matetika koa sika mahita hoe ity kosa aloha soa ihany fa nisy an'io amin'izay ihany tsy afaka manao an'izao anahy, na hoe amin'izay ny olona tsy afaka manararoatra. Fa tsy izy rehetra nefa matetika no eritreretintsika amin'izay. Iza moa ilay izy rehetra? Teo aloha sika efa nahita an'ilay anankiroa voalohany. Fa izao zany sika andao indray hiaraka mijery an'ireo anankivalo ambiny. Efa fantatsika fa miisa 10 ny didy nomen'Andriamanitra na ny fitsipika nomen'Andriamanitra tamin'ny fomba manendriketrika. Dia izao indray ary n'ilay izy rehefa nanohy an'ilay hoe fahasaro-piaro isika ao amin'ny didy 7 andininy 7 amin'ny Exodosy 2:20 izao ny voalazan'ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manan-tsiny izay manonona foana ny anarany. Manan-tsiny ianao raha manonona foana ny anarany. Inona ny dikan'izany hoe manonona foana zany? Ilay hoe mampiasa ny anaran'Andriamanitra amin'ny fomba tsy mendrika ianao, dia entinao mandiso na mandendika na manamarina zavatra diso izay ho teneninao zany. Dia anisan'izany koa ianao mianina zava-poana io, na isika miteny na izaho miteny hoe ao fa tena ataoko an'izao nefa tsy nataoko akory. Izany dia anisan'izay entintsika hoe mety miteny mihitsy tsika hoe ilay mampiasa an'ilay hoe anaran'Andriamanitra mba entina manamarina ny zavatra diso tandremo. Izay asaina tandremantsika ny tsy hanao an'izay. Manaraka indray tsika amin'ny 5 dia milaza toromarika anankiray manokana Andriamanitra izay miavaka tsy misy tahaka an'io mihitsy amin'ny resaka didy manerana n'izao tontolo izao raha mbola jerena ny lalàn'ny tany. Hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe mahatsiarova ny andro sabata na masina azy. Notsarovanao ve zany? Ary ahoana ny fomba fahatsiarovana azy? Enemana no iasanao sy hanaovanao ny rahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro 7. Ko aza manao raha akory ianao amin'izany sy ny sisa rehetra. Izany no nitenen'Andriamanitra indray ao amin'io didy 4 io, ary nataony izay hitsaharan'ny vahoakany, tsy ny vahoaka Hebreo ihany ireo, fa izay rehetra manaiky fa Jehovah no Andriamanitra no asaina miditra ao anatin'izany. Ary io didy io dia karazan'ny tetezana miampita amin'ilay didy 9 manaraka, izay mikasika ny fitiavana ny namana. Inona ny didy manaraka? 12. Manatsara ianao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Fanajana ray aman-dreny zany dia zava-dehibe indrindra. Mety ho hitantsika ihany ny antony hanajana ray aman-dreny, kanefa rehefa mandeha ny fiainana dia indraindray sika leo manaja ray aman-dreny ihany, na hoe te hanana ny sitrapontsika manokana, dia lasa mandiso ny fijerintsika ka mandika ny didy hoe manaja ny rainao sy ny reninao io. Tandremo fa tsy ahazona andro iainana lava ny fandikana ny fanajana ny ray aman-dreny. Ao amin'ny 17 ny didy manaraka, ny didy 9 manao hoe aza mamono olona. Mazava be ny antony tsy tokony hamonoana olona. Fantatsika ny anton'izany, na zana ianao dia samy mahita hoe mafy zany mandatsakaina. Amin'ny manaraka ny didy amin'ny 14 manao hoe aza mijangajanga. Hitantsika ny fampitehana teraky ny fijangajangana dia mbola irotoroto hoany ihany ve isika amin'izany hoe fijangajangana, mihevitra fa hoe io tsy tohako mihitsy io fakam-panara io. Tsia, aza mijangajanga. Ny 9 manaraka, ny didy manaraka dia manao hoe aza mangalatra. Ary fantatrao tsara fa ny malagasy dia mampiasa an'ilay hoe fitsaram-bahoaka rehefa tratra ny amin'ny halatra anankiray, ny olona anankiray na kely na lehibe. Izay ilay izy. Ny didy manaraka ny hoe aza mety ho vavolombelona mandainga nameloka ny namanao. Tandremo zany.
fa ratsy indrindra eo mason'Andriamanitra zany ary mitovy lenta daholo izy ireo. Ary ny farany dia ny hoe aza mitsiriritra na ny trano namanao io, na ny vadiny namanao io, na ny ankizy lahy, na ny ankizy vaviny, na ny fananany rehetra, ombo izy na brika, na izay mety ho an'ny namanao akory aza. Izany ny didy napetrak'Andriamanitra. Inona avy zany ilay nasaina ho tandremantsika? Izay izy rafitinina ka andeha isika hanaiky an'Andriamanitra tsotra izao. Andao isika hariva afaka. Tompo, misaotra indrindra fa mazava ny teninao fa ireo didy ireo natao tandremana am-pitiavana dia natao hanome filaminana sy firindrana amin'ny fiainana ary maneho indrindra fa miaina ny toetranao izay mankatoa azy. Ampio zahay mba hankatoa azy am-pitiavana ary anaiky ny toetranao hoentinay amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen.